Miarabantsika rehetra amin'izao arivarivan'ny atalata fa telopolo ny volana desambra 2024 izao. Raha ampito sisa dia hivalona indray ity taona 2024 ity. Taona azo lazaina fa nahitan-doza. Enina ambin'ny folo taona nahitana ny ainana fangirifirina sy fijaliana ny vahoaka malagasy. Nefa kosa taona nitsirinin'ny fanantenana satria nodivetiny ireo tolona ravitrezaka ny adintsika tamin'ny tsirariny sy ny jadona nangejantsika tao anatin'izay enina ambin'ny folo taona izay. Ka efa mba mitanila mankany amin'ny fikatsahana ny fahamarinana ny firenena malagasy ankehitriny. Rehefa difotra tao anatin'ny lainga sy ny fampanantenana pokaty, ny fanabatoana sy ny fampahatrana ary ny fanampenam-bava tamin'ny herisetra ara-pitsarana sy ny herisetra miaramila. Efa hita sy azo tsapahi-tanana ny fandresena ankehitriny satria efa misy ny fahalalahana miteny maneho hevitra malalaka, midina an-dalambe, tsy misy orooro na fisamborana zandary tsy andrariny ohatran'ny fahita taona maro zay. Efa misy koa ny fahalalahana mivezivezy, na dia mbola misy indro keliny hoy ny mpandrafitra fa tsy mora moa ny manova fa hiverina amin'ny laoniny antenaina, hiverina amin'ny laoniny tsikelikely eo ihany ny toe-javatra rehetra. Ohatra velona amin'izany i Fanirisoa izay namana mpiara-mitolona taminay tatia an-tafon'ny ranomasina taty, izay noenjehina nefa tafody soamantsara any an-tanindrazana ankehitriny ary nahazo ny toerana sahaza azy sy mendrika azy dia ny fitantanana ny ministeran'ny fitsarana izay isan'ny fototra hamerenana ny firenentsika ho tany-tandalana indray, tsy hisian'ny fanararaotam-pahefana sy ny fanjakazakan'olombitsy ny tsy maty manota toy ny teo aloha intsony. Fa mbola maro dia maro ireo ezaka sy asa miandry ny fitondrana ankehitriny ary miandry antsika vahoaka ray manontolo satria ny fiarahamientan'ny rehetra no ahafahantsika manavotra ny firenena, manova ny tsy nety teo aloha. Ka azo lazaina hoe mandalo hafandiovana Madagasikara ankehitriny. Mbola eo dia eo tokoa ireo farasisa nataontsika hoe forongo izay navelan'ireo mpitondra
iny no ny asiko farankisosina foana reo mpitondra, lazainy hoe mpitondra teo aloha. Tsy misy mampitondra an'ireny fa rehefa hitatsika mibaribary reny ny maha-olo tsy manjary, ireo nitatana ny firenentsika, reo sanga ny faratampony mihitsy nanomboka any amin'ny filoha tao anaty farankisosina, fa zao voapirofo mazava ny tsy mahafiloha azy velively. Zany filoha zany no kapitenin'ny sambo, izy no nitsoaka voalohany indrindra, izy no nandrehitra ny firenena, rehefa nirehitra ny firenena dia nitsoaka izy, tsoaka izy navelany ho faty eo sika, tsy nisy firarahiana kely aza, fa de nampandosirandreo mpanjanatany mpanompo azy izy. Zany no olona nitondratsika ka tsy magaga raha tonga am'izao toerana sarotra de sarotra sy olana mandifotra izao ny firenentsika. Teo ny mpanampy azy akaiky, copilote, anisan'ny raha nisy ny kapiteny de izy ny commandant sambo de itsay zany, ny vakilefa nandositra ihany koa. Olona tsy tompona andraikitra zany, tsy mpitondro zany. Zany mpitondro zany a no mijoro hatramin'ny farany, na inona hidonana na inona hiatra, maty alohan'ny vahoaka, miaro ny vahoaka. Ka mibaribary amintsika izao a, ary tokony hisokatra ny saintsika amin'ny manaraka, tsorebirebena olona kadimborona izay napetraky ny vahiny animba sy hamotika amin'ny firenentsika sy hamono ny vahoaka, satria tsy malagasy velively, tsy toe-panahy malagasy velively nahavita ny zavatra nataon'ireo olona reo roalahy reo tamin'ny vahoaka sy ny firenena malagasy. Satria noho ny fitiavan-tena, fitiavam-boninahitra sy fitiavam-bola de nahavita namono ny malagasy mitovy aminy nanome baiko mpanatanteraka. Mbola ao maro ny ambaratongany avy amin'izay fahefany zay, ry bomba moa io efa resaka efa mba isany efa zavatra azo lazaina hoe mahafaly ary mampilamina ny saina ny olona tena nampijaly vahoaka, nampiororo vahoaka ohatr'ireny no efa eo am-pelantanan'ny fitsarana ankehitriny. Antenaina fa ho tsaraina araky ny asany, ny asa ratsy vitany izy dia hiatrika fitsarana ary azony sahaza azy. Raha vatomanga moa de tsy resahany intsony, fa de anisan'ireo nilefa ihany koa, saingy voatanany fitondrana Maorisiana. Io moa de mbola tsy naharaka vaovao tato androany, fa efa misy resaka hoe fangatahana fivoahana, andoavana caution, fa io tsy maintsy andositra io raha vao mivoaka eo. Ary io de tompontsoan'ny vahoaka ny firenena Maorisiana no katsahany amin'io aloha voalohany indrindra amin'ny fandikan-dalàna nataon'ny tany a, fa isika malagasy ny tokony handray an-tanana tanteraka ny momba an'io rangahy io. Izy moa tsy olom-boafidy io, fa io no isan'ny baiko ary io ny tompony fandidiana rehetra teto amin'ny firenena amin'ny fanjakazakany vola. Reo izy no anisan'ny azo lazaina hoe kitro ifaharany na pilier andrin'ny Frantsafrika
miaraka amin'ireo karan'ireo amin'ny fanodikodonana ny harem-pirenena malagasy. Mahatonga ny firenentsika ho sahirana sy latsaka lalina ohatry ny ankehitriny izao. Ka asiako idika eo iny resaka iny fa mbola ho raisintsika amin'ny manaraka satria ho lava loatra. Fa mbola maro dia maro ireo olana izay navelan'ireo olon-dratsy mitondra antsika ireo. Tsy mbola misy voavaha na jiro na rano na resaka fahasalamana na resaka tsy fisinasa na resaka fahantrana izay miteraka tsy fandriam-pahalemana. Ka mila faharetana satria tsy mora ny anarana ny firenena ankehitriny, satria raha atao zany ny bilan misy amin'ny Madagasikara ankehitriny, raha ny ainga tany amin'ny miiba, zany hoe negatif any ambanin'ny aotra isika, tsy fantatra na latsaka 12 na latsaka 14, zao efa mba manomboka tafavoaka ny rano ny lohantsika rehefa safotra tao anatin'izay 19 taona izay. Niveau 0 zany zao misy atsika, départ à 0, miainga hatrany am-boalohany indray ny firenena malagasy, izay isan'ireo gisitra indrindra eran-tany, mavesatra ary mafy ny filanjana izany laza ratsy izany, ary adidy eo amintsika malagasy ny manarina izany mba hamerina amin'ny Madagasikara eo amin'ny toerana sahaza azy manana ny hajany sy ny voninahiny eo anatrehan'izao tontolo izao, satria tsy mendrika atsika zao zavatra lazay manjo atsika izao, toerana misy atsika ankehitriny izao. Ka zavatra tiako tsipihina kely dia mbola misy de misy tokoa ny fomba fanao tsy nety teo aloha, mitohy resaka compte fako miverina indray, ny fanaratsiana, ny fanenjehana fitondrana ankehitriny rehefa tsy eo intsony moa ny team sy raha valomanana dia misy indray ny lasibatra ankehitriny, dia ny filohan'ny fanavoazana io ny filoha Mikaela sy ny fitantanana ankehitriny, fitondrana ankehitriny, Fanirisoa sy ny gouvernement manontolo. Toy ny fanembatsembanana, mitohy ny fanaratsiana, mitohy ny diabolisation, fomba fiadin'ireo tsy maty voalavo kibo izany. Ny anton'izany dia raha mbola miriaria ireo olon-dratsy fahavalo-pirenena mpamadika, traître hoy ny fitenenana, lasy, olona tena tsy manjary zany, namela amin'ny andro sarotra ary nanary ny firenentsika sy ny vahoaka ho faty. Raha mbola ireo miriorio afaka manohy ny asa ratsiny, afaka mampiasa ny volany, afaka mbola manan-karama ireo firongony eto amin'ny tany sy ny firenena,
samy malagasy zany ny fanimba na ny mikarana dia tsy ilamina amin'ny firenentsika, ka mbola manana didy mavesatra ny fitsarana sy ny fitondrana malagasy amin'ny fanenjehana ireo olona fahavalo-pirenena voalohany indrindra ireo. Tsy resaka fahakalan'olona ity fa ny asa nataony sy ny zavatra nataony no itsarana sy hanenjehana azy. Ka misy de mbola miteniteny foana ao anatin'ny FFKM nisy fotoana na asa na tsao na marina na tsy hoe mbola mangataka ny fiverenan'ny Rajoelina andray anjara amin'ny fampihavanam-pirenena. Ore olona 19 taona rangahy iny teo amin'ny fitondrana nalainy ankeriny iny sy nitazominy tamin'ny tsy ara-dalàna iny, tsy mbola indray mandeha iny ka nanaiky hoe nanatrika izany hoe fampihavanam-pirenena na réconciliation zany. Efa nanao asa zava-doza famadihana tanindrazana tsy mbola misy ohatr'izany ny nataon'ny Frantsay de ny exfiltration zany. Filoham-pirenena malagasy no nampandosirina sy ho enjehan'ny fitsarana sy ho tsarain'ny vahoaka amin'ny asa ratsy nataony. Tsy misy zava-doza famadihana tanindrazana mihoatra an'izany. Atao inona ny olona ohatr'izany mbola hiverina andeha hidinika resaka fampihavanam-pirenena, fa itsika ve efa mirediredy sa lasa daly? Mba mieritrereta ihany nareo ao anatin'ny ray aman-dreny am-panavy de hanana toe-tsaina ohatr'izany, na de hoe olon'Andriamanitra ary aza afangaro ny fivavahana sy ny politika. Rehefa diso de diso eo anatrehan'ny fitsarana, indrindra moa fa eo anatrehan'ny firenena. Eritrereto hoe Macron ve no hoe nanao ny tsy nety, izy moa manao ny tsy mety eto amin'ity Frantsy ity, iny no rarahan'ny vahoaka frantsay iny. De ho avy Poutine andefa roaplanina anavitra azy, ampandositra azy tsy ho enjehan'ny fitsarana frantsay. Ohatr'izany an'io zavatra mitrangany amintsika io e. Zava-doza za mifanitsakitsahana amin'ny fiandrianam-pirenen'ny hafa zany. Ary zay no tiako tsindriana indrindra amin'izao faraparan'ny taona izao. Tsy ho adinitsika fa ny Frantsay, ny fitondrana Frantsay, fanjanahana Frantsay de mbola tsy miova. 20 taona aty aoriana. Nanonga-panjakana izy tamin'ny 2009, izy ny anisan'ny chef d'orchestre tao aoriana niaraka amin'ny Sarkozy. 2021 Macron mbola mihirahira any amin'ireo nosy kelitsika hoe ici c'est la France. Zao ndray netiny nandositra ny saribakoly napetra ny ankeriny tamin'ny 2010 rehefa niakatra ny atezerany vahoaka malagasy de netiny nampandosirina nijabahany niditra ny faritra bakabaky Madagasikara tsy misy fahazahoan-dalana. Zava-doza tsy misy ohatr'izany fanitsakitsahana ny fiandrianan'ny firenena malagasy. Ka eto de misarika ny sainareo mpitondra ao amin'ny fanavaozana ankehitriny mba ho say hijoro amin'izay, hijoro hiaro ny firenentsika. Tsika tsy ady amin'ny Frantsay fa mijoro ara-potikevitra isika hiaro ny tombontsoan'ny firenentsika. Fa rehefa tsy sa manao an'izany ranga de mialaha rehefa matahotra no faty satria reo anie
na inona ataonao raha vao mibilily anao de potehan'ireo vonon'ireo tombontsoan'ny azony mandeha aloha. Ka sahia ianareo mijoro ho an'ny tanindrazana. Vava amin'ny Macron vao farany teo hoe anao sambo de guerre be anankiray porte avion vaovao izy. Ny antony de filazany azy dia tsy maintsy matanjaka ny Frantsay raha te ho hajain'ny hafa sy atahoran'ny hafa. Toe-tsaina impérialiste zany. Ny dikan'izany de hoe rehefa osy ianao malemy de hitsahany any an-tampon-dohanao, any an-tendan-kelinao, tsahany ho faty. Didiny be sandry. Ka am'izao fotoana ny resaka hoe géopolitika, géostratégie zao dia mananjo isika hiaro ny tenantsika. Marina fa tsika tsy anana ny hery hanohitra amin'ny Frantsay ny vatany, fa misy ireo matanjaka afaka mifanohitra aminy, afaka miaro antsika eo ambanin'ny helany. Satria na hiodika vitsika, na hiodika vanana, na androsotsika, na hempotra dia tsy maintsy misy ny matanjaka anindry antsika. Mba farafaratsy ny firenena matanjaka manaja ny maha isika atsika, manaja ny fiandrianantsika, manaja zany hoe fahaleovantenantsika izany, ary mifanaraka amintsika mazava amin'ny ara-barotra, fanarahana ganiao ny fitenenana. Fa tsy ohatran'izao zavatra ankehitriny zao, voaka ny be milanga tsy hitana pitika pétrole lasantsy anankiray raha ampiasaintsika, azontsika. Vonamena tsy hita zay alehany. Ka apetraka eo iny fa resaka mbola lavabe anankiray iny fa araka ny voalazako teo dia mila miatrika ireo olana zay mabentsika ankehitriny, satria ny trosa mandifotr'olona, ny olana tsy nisy voava, ny zalana andositra. Ka mila miray hina isika tsy anaiky intsony ho zarazaraina, satria zay ny voalohany indrindra de mifampizarazarana. Zany nanomtena ny firenentsika hatramin'ny fanjanahantany. Ny faritra ry tsy mifanaraka amin'ny faritra ty, ny vahoaka ry miady hatrany, ny ambany tanàna tsy mifanaraka amin'ny tsy fantatra intsony. Tokony alatsika tanteraka izay fomba fisainana izay, fa malagasy iray isika. Ary matoa tafita le tolona farany teo dia niara-ny entana sy ny hetsika Madagasikara ray manontolo, satria raha tsy voadonina sy vonoina isika tsy tonga saina. Ary ny firotsahan'ny maramila na dia mbola mety hoe misy resaka mbola mila fanazavana ao anatiny, de efa zavatra tsara, fambara tsara fa ny mila fiarah-mientan'ny firenena ray manontolo, ny vahoaka, ny mpitondra, ny tafika. Zany no ahafahantsika miaro ny firenentsika, hibanjinantsika ny ho avy, ahafahantsika mba misitraka ireo harentsika zay tsy tapesipesenina fa lasa malaza tsinanana ohatran'ny vilia tsaona, ka mangetaheta ambony lakana
matiny anoanana isika nefa voadidiny manana tany lonaka, voadidiny ranomasina tsy zaka bataina ny hazan-drano any anatiny. Ka fotoan'izao mba hijoronon'ireo mpitondra antsika, satria mpitondra maramila moa ireo mitondra antsika, dia antenaina fa mba hijoro amin'izany hoe loyauté. Zany loyauté zany dia tsy fivadiana. Zany no toetra ambony indrindra tokony ananan'ny maramila manam-pahefana sy manam-boninahitra. Zany hoe tsy mivadika amin'ny firenena. Efa ela no saiky mba hiresahako momba ny kahany Tompoky Raratsiraka tahizy fa lasa mporazana. Fa ararotiko androany. Manam-boninahitra tsy nisy ambony ohatran'ny Tompoky Raratsiraka. Na dia tao izy moa nanandratra ny tenany tao. Ary tany am-boalohany dia isan'ny rehare, ary tena nibitaka ary nifaly vanja rehefa nanao an'izany révolution zany izy. Navita nandroaka amin'ny maramila frantsay tany de Gaulle, nanala ny Amerikanina tao Mieritsetosika. Saingy nivadika moa ny tantara, rava ny firaisana sovietika, dia very ny tohana sy fanampiana avy any amin'izy ireo zany, fiarovana ka dia nivadika tanteraka rangahy iny. Zay ny resahako amin'ny resaka hoe loyauté, fivadiana amin'ny tanindrazana. Ary za de manongo tena rehefa mahita ny video nijoroan'ny vavolombelona, nilazany nijoroan'ny vavolombelona fa ny frantsay ihany no niangavy azy hanampy an'ny Rajoelina hanongana ny Ravalomanana. Filoham-pirenena teo aloha ve ianao? Manam-boninahitra faratampona eo amin'ny tafika, de tsy tahotra, tsy henatra de sa hiresaka an'izany ohatran'ny hoe zavatra normal be mivantana amin'ny fahitalavitra. Aiza le loyauté, aiza le fitiavana an'le tanindrazana, aiza? Olona mivadibadika ohatran'izany tsy mendrika izany. Tsy mendrika izany fa apetratsika eo iny fa tantara efa mivalona moa iny. Fa ho anareo zay mbola eo amin'ny fahefana ankehitriny, eo amin'ny fitondrana ankehitriny, no amoahako an'izay resaka izay. Sahy mijoro, tsy ilaza hoe reo ao Afrika, ao Sahel reo no anjely masina indrindra eto ambonin'ny tany amin'ny mpitondra. Fa sahin-drareo nijoro, nanohitra ny frantsay. Say izy nandroaka frantsay, ary say izy mandray andraikitra. Na iny kidonina fofon'ny mpanjana tany ary miainy toy ny Tompoky Lasankara, de io mpandova azy io nijoro indray ny kapiteny Ibrahim Traoré, modely amin'ny fitiavan-tanindrazana nijoroan'ireo mpitondra ireo, mpitondra maramila ireo. Satria rehefa asoason'ny mpanjana tany ianao de mpamadika ianao, zay ny dikany.
matahotra de rehefa matahotra de lasa mpamatika. Fa matoy ianao zay enjehiny fofony ny ainao de eo anao no manao ny asanao marina tokoa, miaro ny tombontsoam-pirenenao, miaro ny tanindrazanao. Ka mitsodrano anareo aleo alasana ary manantena anareo tsy hanao ohatran'ireo teo aloha akany amin'ny lalan'ny fanjanahana vaovao, anana toe-tsaina voazanaka, anana toe-tsaina mpangataka. Fa itsika anie manana ny raha Madagasikara zany, tsisy tsy ananantsika, tsisy zavatra tsy ananantsika ary tsisy zavatra tokony ahory antsika. Firenena tsy tokony hangataka amin'iza na iza amin'ny Madagasikara zany. Ny harenantsika reo aondrany-dralahy tsisy farany reo de raha ireo no mandeha amin'ny laoniny entina ampiasaina ohatran'io ataony mpitondran'ny sahelan'ny AES an'ireo, amboarana lalana, amboarana hôpitaly, amboarana fianarana, amboarana tetezana, amboarana ty rehetrarehetra ty, tsy orin'ny inona itsika malagasy. Zavatra mampahory antsika dia tsy manana olo marina isika, tsy manana olona say isika. Mila olona integra, zany hoe olona tsy mivadika, olona tsy voavidy vola. Ka eto am-pamaranana dia ampy izay lalan'ny hazo fijalian'ny fanjanahantany ny diavintsika tao anatin'ny 2020 taona izay. Ka mba tokony ho sahy hijoro, hiaro ny zo sy ny asintsika ary ny fiandrianantsika isika malagasy, indrindra ianareo mpitondra ny fanavaozana ankehitriny. Sahy hijoro fa eto dia Madagasikara ny malagasy, ici c'est Madagasikara, tsy an'ny frantsay. Mitanjona amin'ny hoavy dia ny tsy fiankinan-doha na amin'iza na amin'iza. Rajoelina ane efa namoaka vavy hoe manana potentiel volamena 5.20 taonina isan-taona isika, afaka mamokatra zany. Misy zany, azo antoka fa misy zany. Mbola manana zavatra lafolavitra noho ny volamena ary sika. Reo terarary reo tsy tokony avelantsika ho robarobaina ohatran'io, satria raha atao foana amin'ny tsisy antony io, tsika fotsiny no fato azy eo fa tsy misy tombontsoa antsika. Mbola lafolavitra noho ny volamena io. Ny hazan-dranotsika any an-dranomasina any dia mbola lafolavitra noho ny volamena. Zany ny edin'ireo firenena Europeanireo sy ny Anglisy rehefa niala tao amin'ny Union Européenne, ny vondrona Européenne ny Anglisy. Io lamansa kely elakelatra ny ranomasina io ny ediny aman-taonany. Tsika manana ranomasimbe manodidina, ny olona mandalo mibata aman-taonina ny trondro, aman-jato taonina. Sika tsy mihinana fa tsy ponga trondro kely tsirairay. Ka zay le ataoko hoe mila miverina tanteraka amin'ny maha-malagasy, mijoro amin'ny maha-malagasy antsika isika raha te ho tafavoaka ary tsy antehatra amina iza na iza, ary mila fitantanana madio ireo harem-pirenena entina mahana ny olana. Zay no lala tokana afaka hampandrosoantsika ny firenena sy ny avoahantsika
ivoahantsika amin'izao fahasahiranana lalina manjohantsika izao. Tsy mila tsindry vahiny intsony isika. Ary na hanao inona tsika na hanao inona raha tsy miova ny toe-tsaina amin'ny fatahorana, amin'izay fatahorana ny tsindrialoka sy ny orooro ataon'ireo mpanjanaka sy ireo mpanararoatra ny harentsika ireo, dia tsy ho tafavoaka isika. Satria averiko teo fa ao amin'io canal Mozambique io anie rano pétrole sy gaz fotsiny ao, fa tsy ho hitantsika na ravina tain-dalitra raha mbola toy ny fomba ratsy fanaontsika. Kanefa tadidio fa rehefa tsy misy ny angovo, io zao efa mamokatra ny any Bembolanga, mamokatra ny any Tsimorolo nefa tsy hitantsika. Rehefa tsy manana angovo isika de tsy afaka miasa manodina akory. Zany hoe sady tsy misy ny asa no tsy hisy ny fandrosoana. Ka eto am-pamaranana dia mirary antsika rehetra hanao faran'ny taona mahafinaritra sy ho tratran'ny farany daholo, ary miandrandra taona vaovao, tena vaovao tokoa, hitondra soa sy fahasalamana sy fahombiazana eo amin'ny tondra ary koa eo amintsika vahoaka, mba hamerina ny fanantenana indray eo amintsika, mba ho tafavoaka amin'izay fa tsy hodikodina lava efa amam-polo taonany verina manao paha-efatra any aloha tsika de mihembotry indimy. Ka entanina ny rehetra handray andraikitra tandrify azy avy, satria mila ny fandraisantsika andraikitra ny fanavotana ny firenena, mila ny fiaraha-miasa amin'io fitondrana io. Tsy nampalasa ny teo aloha, tsy nampandeha ny teo aloha, de fitondrana rivotra, fitondrana mitsingevana, tsy nisy vahoaka nanohana azy. Ka rehefa tsy misy mpanohana ianao de tsy zavatra mandeha resaka, mandeha rivotra resaka lasa vava amin'ny fotsiny, tsisy asa. Mila manara-maso tsika vahoaka, mila manampy ny fitondrana ankehitriny, satria isika samy sika ihany no afaka hanavotra ny firenentsika, fa tsisy olona antenaintsika amin'izany. Antenaina fa irahina ny vahoaka sy ny tafika, ireo tafika ireo zay efa tsy ilaina intsony, ivangongo eny an-drenivohitra hiaro ny seza sy ny tombotsoan'ny olombitsy, tombotsoan'ny karana, ireo zandary any reo alefa any ambanivohitra daholo reo, araha-maso hianao asa fampandrosoana, ampidirina amin'ny resaka famboaran-dalana ny rehetrarehetra sy ny resaka fandriampahalemana. Zany ny zavatra tokony ataontsika, ka dia tsy ho tapitra ny resaka moa fa de mbola ho raisina tsirairay amin'ny fiandohan'ny taona, fa de amirary fety sambatra samy tratran'ny farany daholo tsika rehetra. Mandram-peona indray tompoko lahy sy tompoko vavy, veloma tompoko, samy tahin'Andriamanitra.